tsy mijanona amin'ny fanatsarana sy ny fanampariahana ny voly ara-teknika fotsiny intsony ny tetikasa papri andian'ny fahatelo izay mampiroborobo ny famokaram-bareto Madagasikara fa iroso bebe kokoa amin'ny fampiasana ny fitaovana industrialy mba ahafahana miroso amin'ny fanondranana vary atsoatsy. Ho atsaraina araka izany ny rojo-piariana miaingana ny famokarana ka hatrany amin'ny famarotana ny vokatra ary azo antoka amin'izay fa ho tratra ny tanjony amin'ny fahavitantena ara-bary. Ny amin'ity phase 3 ity indray zany dia efa mitatra kokoa mitodika makany amin'ny resaka industrialisation sy ny resaka exportation, zany hoe manana vision lavidavitra kokoa tsika ao anatin'ny faritra 2020 no hijerentsika an'izay anaovana ezaka ngeza be ary isy faritra le ngeza be manana velaran-tany ngeza reny no anaovantsika karazana site modèle ngeza be hotoanana ny mpamboly any betsaka ny ezaka ao atao any ahafahantsika manatrahatra ny tanjona dia ny voalohany aloha fahavitantena ara-bary ary manana vision lavidavitra kokoa hoe ateo dia ny hoe anao karazana exportation tsika any aoriana any. Ankoatra ny toana maro efa nentina teny anivon'ny tantsaha sy ho fanatrarana izay tanjona lehibe izay dia apetraka ny valatahaka miisa 5 izay manana lemaka lehibe ary faritra manana ny mampiavaka azy. Be dia be ny critère izay namaritana le izy voalohany aloha hoe le faritra ve manana toerana midadasika mahafehy rano satria volan-drano resantsika eto. Le faritra ve efa misy structure ny papri amin'ilay vulgarisation an'ilay paquet technique, manana partenaire iarana miasa ao anatin'ilay faritra, inona ny potentialité an'ilay faritra, ao ve efa misy acteur de la filière efa miasa amin'ilay faritra, Boeny, Alaotra, Atsimo Andrefana, Menabe, ny 5e site mbola ho validenay. Ny 9 Jolay 2024 no notanterahana ny fivoriana voalohany ho an'ireo comité de coordination conjointe teny amin'ny hôtel La Colbert izay nandraisan'ireo mpiara-miombona antoka anjara sy ireo taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana aron-jony any amin'ny faritra iasan'ny tetikasa papri. Marina fa fiara-miasa eo amin'ny gouvernementa malagasy sy ny gouvernementa japonais amin'ny fanatsarana ny famokaram-bareto Madagasikara ity tetikasa ity.